Honoré aujourd'hui comme leader politique africain de l'année, tsisy raha iny Emmanuel zany satria ny antony tsy mandrotsaka vary ao anaty vilia ao anaty vilaninay zany tsy mandrehitra afo ao anaty fatanay zany. ce trophée n'est pas une finalité, mais une motivation pour continuer à bâtir, à innover et à transformer mon pays. Tsy mampiditra vola ty aposonay zany fa ny tanay zao de tsy fandripalemana manerana ny tanàna. Potiky Madagasikara, maloto Madagasikara. Être un leader, ce n'est pas seulement avoir une vision, c'est savoir la transformer en action. C'est cette détermination qui nous permet de tracer la voie d'une nouvelle époque. Car le leadership, lorsqu'il est exercé avec vision et détermination, c'est la clé de la transformation. Zay zany le fitondram-panjakana tsy sisy rarahiny Emmanuel zany fony. Zay no afatra avy amin'ilay namantsika. Marina mihitsy ny teny lera namana teo aloha teo tsisy rarahiny Emmanuel an'le izy. Tena mampalahelo de misaotra betaka. Nefa Emmanuel zany tamin'ny Desambra ohatra nanerana an'izao tontolo zao tena miraragna izy mihitsy tonga anavitra de zay le izy de lasalasa ny hafahafa be na zany rehefa Emmanuel ingeny mananana tena oe tany Bealanana de misy be ny tanàna zay voafidy efa maire izy taloha tany amin'ny 2015 tany zany efa maire de tsy lany izy teo de niverina androtsaka izy de voafidy indray de lasa misy hoe affaire tany amin'izy ny tatana tany amin'izy tary amin'ny mandahany tary amin'ny 2015 17 18 tary zany dia nandeha tany amin'ny pôle anticorruption tany Mahajanga dia misamborona dia any amin'ny fonjany Marofoto any amin'ny Mahajanga izy amin'izao fotoana zao nanomboka androany firy androany 27 omaly 26 omaly izy voasambotra de tonga de any satria nididy zany de mamonjy azy de zany koa le mitatao amin'ny be ny tanàna ny Antsiranana satria de condamné koa izy tao anivon'ny pôle anticorruption. Reo ampifandraisitsika le izy anako ndray loha mbola tsy voasambotra fa miandro eo mididiny zany amin'ny ny azy 10 taona de ity zany le tao Bealanana efa voasambotra any amin'ny fonja Marofoto de fanontaniana mipetraka de zao ny adversaire andreo de Samir Mara zay aloha tsisy foroniny zany fa nisy zany samy ny adversaire andreo aloha zay ary le maire de miasa an'ity o Bealanana an'ity maire Irmar fa tsy lany izy tamin'ny fifidianana ity fa le maire ty le maire taloha zany no lany de milasa misy affaire mipotra de voaroroy zany izy no zany resaka fitatanana araboly io tsisy be ny tanàna nianatra mikasika ny hoe fitatanana commune fa matetika izy opernasa vao misy formation na manatevim-pahalalana mikasika an'izany fitatanana tany aloha hoe tena misy iofanana manokana hoe tsisy sekoly eto Madagasikara hoe iofana hoe fianarana ho be ny tanàna tsisy an'izany eto fa eo vao mampianatena na misy manao encadrement sy ny sisa zany ao anatin'le izy bref ny zavatra mitranga de zao tany amin'ny dépôt zany fahalanina maire zany efa nisy processus lava be fa tany amin'ny septembre zany efa fantatra nisy constitution na dossier zany tany de efa nisy hoe validation na candidature tany amin'ny septembre nge zany de efa fantatra na andeha ny campagne électorale vita ny fifidianana tany amin'ny 11 décembre de zao vao mipotra le zany hoe milatsaka ny didy de voasambotra le olona de any amin'ny fonjizy amin'izao fotoana tena mamperitreritra be zany le izy nina le mamperitreritra ao anatin'le izy de hoe de sanatriavina mihitsy sanatriavy tena tsisy miaro olon-dratsy tsy manao zany tsika fa rehefa nandika lalàna de nyrehetra eo ambany lalàna rehefa nandika lalàna de tsy maintsy misy famaizana mifanaraka amin'izany fa kosa raha sanatria hoe ampiasaina ho fitaovana de eo zany le manahirana hoe sanatrika hoe misy fampiasana ho fitaovana reny ohatra hoe fitsarana na le mpanetsika fandika keliko sy ny sisa fanaovana fitaovana politika anenjehana ny adversaire eo zany tsy maintsy hoe tena hoaizy tikitiry zareo le sotasota mpiaramonina sy le amin'ny malagasy ray raha kosa aloha de zany tsy raisana fandriny iny de zany nge le mahatonga antsika mba manao fanamariana hoe fa ahoana tena ilaina mahazo vokatra ny eo amin'ny pôle anticorruption tena ilaina fa kosa hoe mipotrapotra tapoka vetivety eo zany hoe fa naninona lasa nisy an'izany tsy hoe tapoka eo fa zay ngamba mety mahatonga le voambolana mifangaro ry tokora fahalamanana hoe
au lieu de fongorona mety fongarina ny fongarina zany maty zavatra efa natory tany a de fongarina ifo foanafongaviany mety hoe déterré zany lizy raha ohatra ka amin'ny teny frantsay satria zay moa manavanana ny sasany fa le fongorona indray maty zany de mifanoatra am'izay a tena foanana tena mety déraciné tsy haiko etsetretreta fa mety zay ngamba le hoe raha zavatra efa natory tany de lasa mifongarina zany le izy de zay le tokony foazana alevina de zay le izy le hoe teto oka mba tsy hipetraka le ayay fa le zavatra mitranga mifandimbidimby tatoato ma tsy de ohatra nitady anamarina zany hoe oka mba tsy ho fitaovana politika natao fitaovana politika reny a anenjehana ny tsy mitovy na lafin'ny fieverana politika sy ny zavatra hafa zany mba sina le vaovao tsara ihany aloha oakarina dimapolo-isanjato nylay tambiny raisan'le hoe mpitolona tamin'ny 7 sy 7 ary ny vola dia ntsoroan'le département tamsana azy ireo fa tsy hoe misy vola hafa avy any ambadika any zany hoe hiakatra 50% zany a lay pécule moa zany filazany reny sa inona ry zalahy ohatrany hoe pécule ho an'ireo bekotro marolatra tamin'ny 47 raha efa misy antso de ampidiritsika izy a de tolorana ny araba miaraba tompoko miaraba anareo mpanao gazety namana ao amin'ny top radio salame mahakasika an'le hoe trophée azon'Andriamatoa Rajoel Emmanuel ny anarako ampahafantariko anareo Emmanuel ny anarako tsisy raha iny Emmanuel zany satria ny antony tsy mandrotsaka vary ao anaty vilia ao anaty vilaninay zany tsy mandrehitra afo ao anaty fatanay zany tsy mampiditra vola ty aposonay zany fa ny hitanay zao de tsy fandripalemana manerana ny tanàna potiky Madagasikara maloto Madagasikara mahantra ny olona rehetra ao anatiny 900 sotra betsaka zalahy garsoana resetrake fifahenja sura sady mahitsy rambonombo moa manao zany rambonombo tapaka fifahenja zay zany le fitondram-panjakana tsisy raharainy Emmanuel zany fona zay no afatra avy amin'ilay namatsika Emmanuel no anarany teo ao miaraby enjana nge zany tapaka aloha ianao tapaka ianao aloha de mahafaka mamerina ny antso ianao tena fiarahamonina malagasy de miorina ao anatiny atao hoe fihavanana de firaisakina de eritrereto am'izany hoe ny lalam-panorenana ry tokyrafalimanana ny azy zany tokyrafalimanana mantsy le mpandray atsoratra amin'ny andininy zao le mampatsiahy zany izy miaraka amin'ny taremarika ny ao zany de miantoka an'le hoe firaisam-pirenena garant de l'unité nationale de filohan'ny république le atorony amin'io de rehefa midina ny amin'ny asan'ny gouvernement izy amin'ny prime ministre de hoe izay le hoe garant ny resaka neutralité de l'administration de ny olona zany ankehitriny manomboka tena hoe tena grave be ny anarenana zany zalahy ary zay no mahatonga ny sera le hoe sehatry ny ray aman-dreny io zany mampatsiahy azy zany hoe tsika manana kolotsaina manana soatoavina ary ny zao fotoana zao mihitsy ny toerana ny tena tokony hijeroany ny tena ray aman-dreny ndao aloha raisiny ianao miaraba tompoko salama indrindra salama tompoko allo manahoana tompoko salame mialy Alberta no anarako Espagne nanao anona zany nanao nahazo trophée ty ara iny mialy Alberta borivolana zany za manko borivolo zany nahazona trophée zany sot tongava amin'ny sabotsy aloha mba miresadresaka amin'ny fan club fa zany misy mako mitoy inona izy fan club sa fan club samy mety daholo ny fanina zany de hoe admirateur fa ny fanina zany de misy zavatra iombonana mety hoe misy valeur zany a de tena mba zay no mampiombona ao anaty liste zay mahatonga an'le anarana fan club efa UN fa le fanina zany a le hoe admirateur tena mba milaiky fotsiny rangana mba mianao feo an-tany io de zay fotsiny fa le fanina ndray zany tena mba misy zavatra tena hoe asa raha sabotsy zany moa le sabotsy mifankahita sabotsy mifankahita de miaraba tompoko allo manao any salame nanaovana le zavateo le fan club izy rdania atia tanàna eto amintsika eto mihitsy io eto amin'ny top radio Sonerany amfolo ay amin'ny Cyprien mihitsy zany ilazana azy zany
zay mihitsy niavany amajanga ro avy manompo kafe amin'ny fola tsy manao maninona na tonga lobe ary ianao de mba misotro kafe aloha asa teny le godrogodro ay zay zany le izy zay ry samy mampamova vady raha ohatra ka ho avy ianao aneo hevitra de fotoana zao aza endrasana hoe ny hevitra taonao nefa zay indray niteny azy andao satria izy miaraba tompoko zary voatelina Miarabe. manao ahoana salam Efa hoe za tsy afaka fahalefa koa le godrogodro. Ay, marina eno a Veraka. de ataovy soratra Atao? ataovy misy ho ava maromaro zay ato nefa mianarany maherihery mihina misakafo zay eny ary Kompamanay fa za matao. makasitraka rahangamy zany de rehetrarehetra mirasoany am'le fambolekazo e Yo. ay kory zalahy reto ary mbola mboly azo koa efa misy antso manaraka anao de rasinao be miray moa ny anarany ity andao satria izy miarapa tompoko Anatoko. salama Nena moa zany momba le raharam-pirenena efa tsy hita tsony de tenenina fa iny efa de mafaly any zareo sisa ny ataony. Fa mba tehiteny kely any momba le lalana eto amin'ny Tananarivo ny manodidina rehetra. lalana Reny de moa de lasa lalana secondaire sisa RNC. Reny zavatra zany de ohatrany mampalahelo sy mampanontany tena iny hoe Digosiarezy Fort Dauphin ho atao nefa le lalana raha eto Antananarivo Atsirabe 160 km tsy vita de tena mampalahelo fa de miala any Atsirabe ianao amin'ny enina amin'ny 12 sasany ianao tonga aty Antananarivo nefa miala any Atsirabe zany taloha miala amin'ny enina tonga aty amin'ny valo sasany ary ndraindray de efa hita tena ohatrany hoe tena marina mihitsy ny teny lerana manateo aloha teo tsisy raha iny manielona an'le izy tena mampalahelo fa de misaotra betsaka nefa Emmanuel zany tamin'ny Desambra ohatrany nanerana an'izao tontolo zao tena mirarahana le izy mihitsy tonga anavitra de zay le izy de lasa ny hafahafa be nday zany rehefa Emmanuel nge mananona teny ay andao satria izy miaraba tompoko eny ary za zao teo any misy nefa sao de tongory barabasy de matahotra ako ianao de be aya mihitsy ianao zany aza matahotra la minofo tsy nena ianao aza be aya ianao am'le zavatra atao fa andao zatria izy manao ahoana tapaka mbola tsy tapaka avy izy zay le amin'iny la le olona le resaka lalana tena zany hoe misy le route du soleil zany ampifandrayany amin'ny faritra Nosy androy Nosy marapatonga any Antsiranana efa misy tracé any fa mety hoe fanatsarana moa zany le atao de tena izy le fitantarana sy ny firesahana nge betsaka da dito ihany le filoham-pirenena teo aloha efa hoe anao ny RN5 ary tetezana misy 353 pont no atao zany manomboka avy ao Tomasina marapatonga any Mananara maro tsetra Mananara iny zany ao anatin'izany efa nandeha ny asa avy nisy apahany nandeha fa noho le zavatra nitranga tamin'izany fotoana moa zany de niato teo le izy nefa tena raha vita nge zany zala nefa tsy mijaly efa tsy mampidi jozony le rezaka hoe mipita baka etsetra fotoana roapolo taona zahatra mita ozy atao iny nalakana fa ndao miaraba tompoko allo manao any miaraba zareo salama mba mitondra fahatonina kely ianao fa teo fa mentana be sy moa zany le fotoana anareo hoe amin'ny sabotsy zany io tena hoe amin'ny maraina ny tena raha maraina raha ngaty basy fa tsy afaka eny le maraina nge tapakandro moa zany hatramin'ny anina fangamo de hoe amin'ny enina amin'ny fito amin'ny valo fa mba amin'ny sivy amin'ny folo iny ka raha ohatra hoe maraiky amby folo de mamety honatrako ihany mety efa tonga eo akaikin'ny mety mena fitenenana amin'le fisorony ianao am'zany sa hoana maraina tapakandro zany miezaka folo ny manomboka amin'ny araky sy ny fanarahantsika moa zany ny fahataberana ka nareo nge ny tena tompony resaka amin'io fa ngamo zay hoe anina zany mompitarika rehefa amin'ny fotoana de jerena zay anina fa tena ohatrany hoe sahirana ny raha-pirenena moa efa tsy misy olona zaina fitsiny satria isan'andro tsika de ohatrany miteneny izy foana fa ny azahatra tena mba hoe sy gavakely matetika teny hoe
le fampianarana misy tena fotsika tena tia teny zany satria ny antony na le mpampianatra aza tsy manana an'le sofiany mampampianatra azy sifa le fanabeaza hoe ny fanajana zany de miainga any am'le fampianarana miainga any am'ireo mpanabe ireo satria ireo no manana ny raha tany fotoanandro ianarana ny hoe le diplomatie apy rehefa afaka niditra tamin'izany fampianarana zany dia zany misy fifanana anaty mihitsy zany azahona mampianatra zany tiako tenena zao le fianarana tena potika tsy vitan'ny hoe potipotika fotsiny am'izao fa tena mipetraka amin'ny tany zany ny zaza malagasy mianatra nieritreritiny hoe ny eny amin'ny université am'izao tsy fampato amin'intsony satria afaka mbola miverina ianao rehefa avy eo manohy an'izay hitasaka fanabeazana manana zavatra mba horesana koa tsika manodidina an'iny ndalo ary miaraba toko allo ya falmeraba zala salama petra amindany mialy izy isaka hoe misy dossier maloto tany izy na nenjerina olo bofidy efa en place am'izao fotoana zao io mihitsy mahagaga anay rehefa tiana hoe indriana ve olona de indrianao iny tsy maninona raha ohatra hoe indriana daholo raha aka niendrika ny tany aloha tany misy député lany am'izao fotoana zao nitondra vola tamin'ny borsy tadiditsika efa nisy bianco efa nisy samifiny efa nisy teko resaka contrôle rehetrarehetra amin'ity corruption rehetrarehetra tamin'irano fotoana hatramin'izao mbola misy maninona zavatra reny misy député tsara koa am'izao fotoana zao no izazy teo tsy haiko viteo zany tsy izazy teo foa fa sasa nitondra palisandra raha tamin'ny anarany maninona nytidena satria ao anaty fitondrana ve de anjely daholo reo olo ao anaty fitondrana reo anjely daholo ve mitanoana any zareo urmara tsisy voaetika amin'ny plasiny mihitsy fa le député indépendant ny député tsy mitovy couleur aminao lasany de zay mba hisaritako ny saina hoe inona zany le manentsika le anticorruption zany inona le mpamotsimboly mahadi daholo ve ro tsy mijoalajoala be sy karana rehetrarehetra manao mpamotsimbola hitany zany fa misy manao mpamotsimboly le karan'ireo mahadi daholo ve fa maninona raha fa itizavana couleur politique aloha raha ria mangamanga ria ndaharo ary akatona ny tran'le olona fa de zay ohatra tsy mety any le zavatra vandravandrava be loatra de raha iza zany maninona de mety de raha iza maninona de tsy mety de zay marina angamba zany mafisiko le teny be fongarina marina zany le izy de fongarina de tsy mitovy loko amin'ny fongarina zalavatezay any fotsiny resiko amin'ny lafi miaba amin'ny anankiray izy hoe maromaro le dossier miandry koa rehefa mandeha zany le hoe miodina ny kodiarana ny kodiara tsara de mety izy tere de tena io ndray zany de resaka valifaly politika ve le izy valifaty-poankalizy hoe raha liendrika am'seho am'izao nge zany de hoe zay misy dossier maromaro koa de reha misy fivampitantanana zany de tsy gaga mihitsy tsika raha ohatra ka fongarina koa le zavatra misy satria zay le zavatra eo am'izao fotoana zao zay le hoe andalo raisina anao sao de isiany hoe tsisy zay tsy otratra ny aliko eto miaraba toko allo manao any ahoana tompoko jarabe mba manako tenenina kely rangaha ndao ary tena mivaka de vaka mihitsy saika am'ity zava-tseto amitsika ty zaho mpiasa ekisa jirama mahafantatra tsara momba ny jirama io azo areny ny jirama io fa mila miataka kely aloha ny fanjakana miataka kely ny fanjakana afaka mijery kely ny document ngambonareo any amin'ny gazety ny jirama riandrano tamin'ny 2008 fa nanao bénéfice-na 20 milliards ny jirama ary matériel rehetrarehetra de efa presque ny jirama daholo efa namoaka 240 mégas jirama amina Antananarivo sy ny zone interconnecté fa zao ohatra ny saika ohatriny ny azafady firy ny énergie vokariny jirama am'izao fotoana zao eto Antananarivo fa teo ohatra ny délestage foana malaza zay fa 2008 bilan 2008 nanao bénéfice-na amina centaine de milliards ny jirama azo afaka manao
investigation zany rehetanao gazety fantatra tena malahelo zay eko sadirama azoko tsaina mihitsy fa nganareo rery nareo no tena tao fa zay am'le hoe malagasy mba hoe reharehatsika zany ny ery Madagasikara jirama tena hoe stratégique zany de izao le zavatra misy fandresahana teto foana mikasika na nitrosa fotsiny fa amina babeny orinasa am'izao fotoana zao vokatry le iny atao aloha raisiny ianao na le desentsika maro ohatra mangina be allo manao radio manao any miravanareo de mirava mitelo de mirava technicianao ambady eo mahafinaritra sady amin'n'lairaka arareo topo radio antiko ambara de momba le fiainam-pirenena sy le fifankatia firenena misy atika any any tena mba mahavalalana na am'le vaovao navaranaareo teo hoe ambonina mivety tananaty gadraina tsy vety tena manraha izy ho fanjakany io ianao zany ro voalany ianao ro voasiromary ianao de fa ho gadray ty ianao na aoteany de za za mba atady ao hoe izy araka zany mba olona toteny amin'ny firenena io afaka hiteny azy am'izao zava-misy zao tsy mety ami'izao zao zava hitorany amin'ny firenena izao no bady vesa zana vesa perapetro toreo no hitako hoe mba olona manakaikaiky azy mba atoro hevitra raka le firenena io fa tena tsy manimba olona loatra tena hitako hoe manimba olona zany betala zany teraka nanao propagande lany mondroko eny de lany izy de ho gadrainao mitoteanao ty rano le izy ny fiangonana katolika mba toteny amin'ny firenena io no mba tenena rakanareo fa tena manimba olona tanteraka le filohampirenena reo ary mamotiky olona tanteraka ary io ane tsy hoe miatody afa mahody ane zavatra io andreo matokolo eo fa verena kely ianao fa andriamanitra any tombo fahefana tany an-danitra sy tiatany fa ianao fitondrana fotsiny fa zany ato anao aza mety atany fahefana eo ampilatananao io so basy amatapony anao fa mety hery ianao amin'andriamanitra ary ato anao mba hanana fahendrena fa manimba olona loatra anao de tena mahakarafina amin'ny eritreritry azy tena maro za beny tanàna zany oa raha lotaka beny tanàna izy lany boly izy nanaovana propagande lany efa misy koa ambadika aloha de ho raisiny ianao satria miandrela fa fotoanan'izany mihitsy zao rahabatako fahasalamana zala salame sikialaina vititosy de zao mba fanotanina petako raha ohatra ve ka tsy lany le olona de sura ve nareo fa noenjehany izy raha tsy lany de sura ve tsika alohatsika atao tika fazo zavatra zao fa teneny foana fa le rafiteto mihitsy rafitanjanahana tena rehefa tsitsika malagasy mihitsy ny tonga saina fa hoe tsy mety tsony zao fanjanahana eto am'ty firenetsika ty zao mila fangasikara mbola sarotra ny ampivoatra nyty firenena ty ary anatsara nyty firenena ty nefa firenena apetraka foana fa firenena manankarena ny angaron'Andriamanitra am'izao tontolo izao ty firenetsika ty profiray zay am'zala rehetra fa manambola tsy manankarena ny arena hafa fa manambola ngereo rehetrarehetra anaty fitondrana sy rehetra manodididina azy reo tsika menakavy manankarena fa zala manambola fa mila mitrotra mila manafaka moa zany tena mila afahany Gasikara fa raha fa tsy afaky tsika ty Madagasikara ty am'izao fanjanahany zao mbola sarotra ny tolonde mbola sarotra ny fivoarantsika malagasy ka de zay fanetanako hoe samy tonga saina anomboka anetana indray tsika zany mba tsy kopakopatana mbavaranga sy mbaravarakely fotsiny olona fa andoro vahoaka iaraky tady an'izao fanafahany zao fa zay ihany ny lalatokana afatsika manavitra ny firenena otra zala iny ary raha ny ataontsika hoe communication nataon'ny sera zany ny sehatry ny ray aman-dreny farany zany vao raha ito ambany maso de ohatran'izao ny ery amin'ny fivaky ny farany ery
manaika sy manainga ny malagasy tsy vaky volo atsiaro feto Madagasikara noaviny sy noavin'ny taranany ka hiara-mizotra ho amin'ny fanatanterahana izany fanampogoavana izany ho fisitrahana sy fanasitranana ny firenetsika zay le izy maromaro manao siniana izy ato Kristina Razanamaso anisan'izany ihany koa raha matoa Ivety Rabe Tafika Ranjeva Raymond Ranjeva Maradoara Pasteur Ndremisata Roger maro any manao siniana ity famamboavona fanambarana manaraka ity avy zay mitsy le izy ndalo raisina ny antso manaraka rehefa misy vonina mbola tapaka kely vetivety izy tsy maintsy zarana ihany mantsy zany zavatra zany satria misy manontany aiza ny ray aman-dreny aiza mitendry zareo ary fotoanan'izany mihitsy zao andao za ty sy am'izao zavatra lalovan'ny firenena zao miaraba anao ary miaraba tompoko tonga soa miaraba miaraba tompoko ny tombonano tsy noho isika tsy noho ny nataotsika fa famondrako grâce à Dieu tant qu'il y a la vie là de l'espoir misy ny espoir de mijery ny zava-misy satria namena saina sy mandihy isika de araka ny vaovao mandeha de mahazo vanana ny fisaratsarana mandeha ny élection zarazara ny olona ireo zao fanendika mandeha manao zay zavatra atao rehetra de mampizarazara ny teny ao anaty boky tenitenana nefa mano misy papa hoe sambatra ny mpampiavana fa izy natao hoe zanak'Andriamanitra ngeda be zay teny zay aza manofotsika hoe androso Madagasikara ao anatin'ny fisaratsarana sy zao fifanenjena sy fifampitorahana zao de kiera misy vaholana rehefa mahalalitsika de afaka manapa-kevitra amin'ny fotoana iny tsy zany vaholana vadia ny andro fotoana tsika ametraka olona mpampiavana eo amin'ny lohany mihitsy fa tsy hoe mpampiavana ty ambany fa lohany filoham-pirenena zany ahoana ny fomba ataotsika ametraka mpampiavana eo satria zay ny atao hoe zanak'Andriamanitra de rehefa tonga eo le mpampiavana de ampiarina indray le hoe zay tsy nanota taminareo nao tonga bato azy satria tsisy marina eto na iray azy fa ny adosoana ny tsy mitovy de mitohy foana de miatrika fampandrofonytsika am'izay de ainsi de suite fa zany le miteny frantsay de any arina any tsika manala ny laïcité de l'État de sambatra am'izay firenetsika izany nefa mipropose fotsiny le pahary fa itsika ihany no safiditsika le izy ka rehefa mahalalisika de tsy riny raha izao zava-misy zao de zay no vahaolana de maniainga ny majorité silencieuse ao anaty asa mety ho endrika isehoan'izany zavatra resahanao zany ve le ho tanterahana rapitso etsy amin'ny kianja maitso alasora satria de ho tanterahana eny rapitso ny lanonana ara-panjakana zany aho fametrahana samboady ireo ben'ny tanàna voafito ao anatin'ny distrika Antananarivo avaradrano zay zany lizy areo commune 4 ao anatin'ny mandrafitra ny distrika Antananarivo avaradrano de atao etsy amin'ny kianja maitso alasora izy io moa zany efa ny anarana zany ny kianja maitso fa vita goudron be terrain de basket eo amin'le toeranao io alasora zany no evin'ny apetrano zany lanonana ara-panjakana zany ho avy eo daholo satria avy amin'ny ben'ny tanàna alasora zao de voafidy avy amin'ny anaran'ny tiky Madagasikara avy aty amin'ny fanoherana zany de mampiatrano an'izany lanonana ara-panjakana mikasika an'izany le ataontsika hoe fametrahana samboady ireo ben'ny tanàna voafito avaradrano ka zay le toa endrika son'izany ve le zavatra tenen'le olona teo zao andao sa tsy izy arika ndao raisina anao miaraba miaraba tokoraveo ndao verina kely ana raga fa ray saratsera nge mba ataovy aminao amitsika toraray eo avitoera hoe anao zany mba manana voalohany ty zany anao hoe rotsaka afansona commune misy anao de lany fakata mampondra renao zany na vola tao ambatanao na ny ombonao na midinao any ambavozy anaovanao propagande de la zany volanao ataovy amin'ny toeranao any misy tena za de la no volanao de la somatsara anao tonga de fonja amin'ny andry anao
bahalo dika bahalo balina meraka galora tiaiky moa nareo na hoe milaza vaovao fotsy de mety za zavatra zany fa raha tena aloha mandika alizy ohatrany tena mahakarary fony de zay rany nanaovako azo amle mba olona mba toteny amin'ny fireneny iny fa saike veriverina ve le resaka atao fa tena manimba olona raganareo tena tsy mampatofireneny nareo fa manimba olona reo ataonareo samy ato de mba olona toteny mba afaka amiteny amin'ny fireneny na fiangonana katolika afaka amiteny an'iny raganareo satria zareo tena mampatsary azy fa simba ho ale vahoaka malagasy ary simba le olo-pireneny iza to zany afaka ray andraiky de olona te amin'ny irima zany de hogadainareo daholo de zay zany le hoe teny andriamatokony hoe hofokorona mpanoa tena tepiasa tena fanazeraty le tepiasa loa andriamatokony mba miato mba mba keloraka le tezavo misy eto amin'ny fanetreanareo mpanoa fa tena manimba olona hoanareo zay solution hitondrakan'le resaka politika io tena politika madio le politika madio entre guillemets le resaka le hoe tena resaka politika madio rano zany zavatra zany ary ao anatin'le politika hoe ahoana ny andaminana ny tanàna ny firenena ao anatin'le izy raha mbola république ihany koa no satanty hoe firenena manasata hoe tena républicaine de mandeha am'izany ve le izy io tena metrahako fanontaniana foana amindreo ataontsika mpanao politika izy mba tafaresaka amin'ny tena fa betsaka amireo antanina raha misy folo ny antanina amin'ny fito milaza hoe aloaloha anginy zay fa be ny zavatra efa nytenenina fa ngamba mbola mety amin'ny malagasy zao tena zany ny valo tena toka raha falimanana hoe raha misy mpanao politika folo nantanina zany ivelan'ny fitondrany io resahako io ny fito amireo milaza hoe safidy angina aloha tsika satria betsaka ny zavatra efa naroso sary vahaolona ny everina fa ioarana ao am'izao hanovana fa mety mbola tsy mifanoja ngamba lalana ny zorany am'izany hoe mitondra fanovana sy ny malagasy amin'ny ankapobeny de mbola zao lola izy ka raha mbola mety amintsika zao de aloha tsy hoe tsy hoe elingelina le voambolana fa adiniko teo le voambolana resahany hoe mbola mety amin'ny malagasy zay ngamba zay le izy hoe mbola mety amin'ny malagasy angamba izao de tonga saina be zany ao anatin'le izy re hitoko raha fahalamano hoe ahoana tokoa re zany de hoe abandon ve zany ho an'ny dikany de io zay tsia misy ny fotoana tsy maintsy mba mety mba hoe mba manao mise à jour zany raha ohatra ka zay le tonga le izy andalo raha sinty azy alohany andraisana le doka de iverenantsika izy miaraba tompoko tonga soa e manao any izy hoe fa nahazo an'le tany Afrika iny de mahafinaritra be mihitsy ny zony ianao ny tikitinenina fotsiny président mbola zakandreo malagasy reo io fa ataovy arivo dimanjato ka poka oba fa tiandreo malagasy reo ianao de faharoa manaraka zany iza moa le rahamatolona lasa loholina iny iny tsy loholina iny fa ary ambany saotra tompoko ahoana ndray re zany eny ataontsika ao anaty fifanajana kely any izy naraka dokam-barotra aloha tsika eny ary tapaverina somatsara indray ao anatin'le tapany farany zany fa namandray miantso any koa atsika rehetra rehefa tonga ianao ka tafiditra de araka le mahazatra ampidino ny radio na vinoe mihitsy aza raha azo atao satria efa maheno retory any ianao satsy maheno retory any amle telefona maheno fotoany zao satria ianao moa zany de tena hoe omena sehatra mihitsy aminao hoe sokatsy vahoaka masy mandidy manana hoy ny afatra baomba avy amin'ilay filohan'androm-panjakana ray hoe tsy mendrika omena fahefana nareo mpanaratsy sy tsy mahay makasitraka mpitondra ny firenena moa zany zay ny nambarany tam'le resaka hoe vakasitrahana ino misy mbola resa be foana vakasitrahana amboara sy ny sisa tany Afrika ny tsy mendrika omena fahefana hony ary tokony hanova toe-tsaina ny vanao politika mpanohatra ao anaty fiainakeo zala nisy message anaky efatra mihitsy ndray tonga hoe mba haverenkely hoe le tolotrasa mikasika an'le mitady nono mitady nono le hoe mitsaiky le nono de mitady nono sady cuisinière hono classe mandry asa amy vazaha zay le izy de le numéro io tononoko miadana kely io de raiso efa io ary afa noninazy 033 94 119 41 averendreo mandeha 033 94 119 41 na 038 72
567 59 zay raisina ary aloha ny antso ka vazo voarainareo zay a miarabe tapaka ianao raha misy raha indray atay miaraba tompoko ozy nareo tena hoe misy androm-panjakana ny teny manao hoe tsy omena fanjaka tsy omena fahefana tsy omena foloan'androm-panjakana foloan'androm-panjakana no miteny hoe tsy omena fahefana reo tsy mendrika misaotanareo manazava an'izay raha salamiko aloha tsy ilaiko satria ny antony fahefana azo tamin'ny raha latsaka tamin'ny 7 tsy mila fahefana azo tamin'ny fahafatesan'olombelona tsy mila asa le miazona ny rosise tena mampalahelo rangano zava-misy eto amin'ity fireneny ity a mijaly rangano ny foto-drafitrasa olombelona fa tsy mifoto-drafitrasa zavatra afaka atrahatra zany fa mijaly ny foto-drafitrasa olombelona mba manana rangaha teritreretana de manana fo mangoraka fa mijaly ny olombelona am'izao a marary zany tsy mihinana marary zany tsy afaka mitsapy tena zany a marary zany tsy afaka mpiava-janaka zany a marary zany ty fitafian'ny asan-jiolahy zany a nidiranareo teo ane nety be ty fireneny ty tamin'ny talohan'ny nidiranareo 7 e na ny tanàna nadio tsy naloto ohatr'izao tsy potika ny lalana zao ve rangaha tena zao ve ty firenena sisa melaranganareo teo a vo tsy anareo rery ty e tena marina e manao zay tena tsy mety mihitsy e aloha rangaha tsahatrety le fitenenako sady iteniteny foana ato a moramora kalo zay mihitsy le zava-dehibe rehefa manao an'izay le auto an'izay ianao zany de manana maîtrise de soi ao anatin'le izy a zava-dehibe zany tafavoaka ihany koa zavatra andesahanao a de tsapako mihitsy ary io tena zavatra révélateur be le izy ry toko raha fahalimanana hoe le fipiotrany le tranga le tany mahajanga sy le fotoana anaovana le atrikasa manodidina resaka hoe tsy fanjari-tsakafo jereva le zatany mahajanga nisan'le raha matoto ao anatina kiritra efa tena hoe tena hoe vatana tena hoe tena naontsa nefa itsika efa nitandrisana tamin'ny fotoana hoe champion amin'ny resaka ady amin'ny resaka nutrition malnutrition zany sy ny sisa atao daholo zao miaty nefany a trangaray amin'ny tranga maro misy ny any alavitra ny kamera any de feno zavatra hitanao eny amin'ny lalam-pirenena mahita n'ireny le hoe mba manotototra kely lavaka eny amin'ny arabe tena hoe any amin'ny toerana zay misy ny toerana famokarana tsisy tokony mahory amin'ny zavatra rehetrarehetra nefa de tena hoe atramina olon-dehibe atramina inona de mitaonataona tany kely mamonjy ny arabe amin'ny route nationale eny fa natao voangy eny fa narano eny fa na inona ary a de eny zany a nomba hoe tena survie sisa lizy ingeo anatin'lizy ary zay nge mahatsara hoe mba mandehana amin'ny lalam-pirenena ihany koa ny tompona andraikita mba hatsapany hoe inona zavatra misy eny sady mijery atsara n'lay lalana eo ary zany mbola route nationale fa le ao mba tio adam hoe 5 10 30 25 50 kilomètres miala ny route nationale fa tena fa hafahafa mihitsy ny zavatra misy ihany ry toko raha fahalamana sardania fa mety tsisy mitapitra ao le izy lavitry ny caméra le sy ny sisa de ohatrany hoe milamina ny any fa tsy milamina tompoko daloha raisina ny antso manaraka miaraba tompoko tapaka ianao mbola afaka miverina ianao ka mbola afaka miverina ianao raha ohatra ka misy mety hoe fanampiny na zavatra resahana foana mikasika le fanabeazana teo ny tranga misy ankehitriny de anao zay akiviny olona hoe mbola ampianajanaka ve ary le tokony ampiana tena zaza mahita le fugitif am'izao fotoana zao le zaza maditra de mitsoka ny tranony ray aman-dreny na mamono ny ray aman-dreny tena hoe tena efa mivadika mihitsy le raharahana mety aka isolé reny ry brito fa aza de resahana betsaka sao de malita kely zavatra misy mba hahafahana manaitra mi-interpellé an'izay tompona andraikitra tandrify an'izay mahakasika an'izany fanabeazana zany satria tena le zavatra misy ngetra lahy de lasa ohatrany hoe sao de mba any am'le hoe tena le resaka tsy fandripalemana tiako atongavany io miaraba aloza tsisy miaraba manao any sasaky resaka kely ohatrany hoe évaluation kely fotsiny tenako hoe tena resy raha gnaly malagasy tamin'ny fitondrana teo ary zany hoe tamin'ny tsy mbola iandrajoelona nitondra teo tsy haiko hoe firy taona lasa zay 9 ny saraka tsara litatry ny menaka 3 kapoka vary teo amin'ny 50 sy 200
telonjato teo zany vary tsara makalioka reny zany raha ohatra mananao kajy kely fia zany ampy tsara mihitsy le sarakatsa 6 zany hoe isan'andro zany mbola misy ambombava raha ohatra hoe ividy an'ireo rehetrarehetra reo ny savony sy menaka sy ny rehetrarehetra ankehitriny zay rangaha vao nitsofoka teo le azo amin'ny tsarariny le rano mandrika ohatra izy le ranamana teo 7 zao ny sarakatsa zany hoe mihoatra 1 fotsiny litatra menaka 5 ray alina mihoatra ny ray alina reny ambanivohitra any tsy de mianana tsony satria any nefa tena manao le sarakatsa zany hoe tsisy valeur le vola nefa le miaina manga le pepe tena mihoatra be mihitsy kapoaka ny vary 200 zao aty aminay zany hoe tena porofo betsaka fa resy tena resy le malagasy ernesaka apetrpetra kely an'izay teny fotsiny zany hoe tena tokony andray fanapahan-kevitra tsika satria ohatry lasa mifampiana le olo be le zoky be zao le hoe mpanao politika ozanareo mantsy le hoe misy fotoana anginana de inona zany le hoe anginana tsy haiko hoe miandry an'le vahoaka ve de zay vao iteny sa hoe mastoranganareo makasitraka zany nge hoe le ndresako hoe révélateur be mihitsy le zavatra nitranga tany mahajangana isy le raha matolo hoe avetsy to madinika izy ny antonatona tongavany tany moa zany mbola resaka lava be sy ny sisa izy tavela rery ohatry hoe tsy nanakavana ve sa ohatry hoe tsisy tena hoe de ari anaty krihatra ala fa tao krihatra zava-maitso tary efa tena hoe reny zany tena reny ny porofo tena hoe tena misy zavatra tena tsy mifanaraka ny fahasahiranana sy mifahantrano malakazaka raha tosika ahoana ny antso vonona ambadika eo miarabe miantso betsaka allo manao ahoana verina kely ato radio nahita kely an'le sary fisamborana an'le olona manao fanamiana miaramila rangazy ohatrany malahery ihany ny tena tany fianaratsoa iny hitako tao amin'ny tambazoatranareo tao le izy de tena ohatrany hoe de tena ohatry reny zany ny fisamborana an'le olona akanjo kloty be iny anaovan'le olona de ohatry reny atao nefa ety anosy be andavamamba andravoangy andramanalina mpanendaka miditra anaty bus tsy tandro be bota isan-karazany zay anaovana azy fa eo anosy be zany raha anaty fahitan'le polisy zao fisotoman'le mpanendaka an'le telefona tsy eo ambany mason'ny polisy eo mihitsy misy firy izy eo amin'ny roapin fa tsisy rara iny an'izany mihitsy de mahatsiaro an'le zavatra tany anaty de ohatrany tena maninona zany reny zavatra reny mbola fidiriny eto Madagasikara rehefa tsy azo amitsy sa hoe raha misy lalàna avoakan'ny fitondrana malagasy hoe tsy mahazo mampiditra an'ireny de matahotra an'le fanasarana an'le sa rehefa tsy azo amitsy de tokony tsy azo afarana tokony tsy azo ampidiriny eto fa lasa sady mateako mantovasa ny olona afabaraka samborina ohatran'ireny angalatra kosa nangalatra iny tadidiko fotsy moa le zavatra nytenenareo tsy mpangalatra ty akory fa olona nanao fanamiana ohatrohatran'izao de tena ohatrany hoe marikriky zany mieritreritra ty ataon'le be boty tantanàna fa tena nandre rehefa mahita an'ireny de ohatrany te amely totoandro zany kalma fotsiny aloha fotsiny aloha mety mory tsy fanao mpanenaka tena teo ambany maso mihitsy ary teo ambany maso ny raha ibisy teo anosy be fa de tena moderina le mpanendaka de tena ohatrany hoe tsy nanao ninona zany le mpanendaka mandalo eo alohan'le polisy satria hoe matahotra an'le mpanendaka ve le polisy sa inona ny tena problema fa de tena tso zay lazana an'le firenena fa ny raha firenena hoe fa tsy tenenina tsony e ok re zany ny zava-misy zany afany mety hoe olana amin'izy reny indraindray ohatra ny anaty balina friperia ny antso malala mihitsy hoe satria reny afara tonga de mifangaro izy tena balina tena ray manontolo raha hoe friperia ndresahana fany amin'ireny toeram-pivarotana akanjo le hoe tofe zany na hoe akanjo voazaitra voavoany anaty magasin nge misy an'ireny tokony falamanana nidirany zay friperia tao anatin'le izy ary izy manafatra an'le izy avy any fa zay fotsiny le hoe ray zay faharoa hita be koa nge zany lesoko amin'ny serasera ao anatin'le izy misy olona tena tsy au courant any ambanivohitra nga de maheno an'izany resaka zany fa tena tsy ampy le fotoana anaovana fanentanana sy ny serasera ao anatin'le izy misy lesoka be zany ny fandehan'ny resaka serasera manodidina n'io zavatra io ay matony olona mbola mahasana mitondra lizy eny amin'ny toerana eny amin'ny ary lizy ny ohatrany hoe tsy voazao ny anisan'ny resaka mandeha kely de mangingina de verina ndray zay foana lay resaka moto ihany io manao any moto miaraba tompoka salame tapaky ianao fangaro daholo zany rehetrarehetra zany miaraba tompoka ambena ny zalamafy tazany telomay fa raha io koa tsy voambiny ny fatsiteo tsony eo
efa nirodana ambeny maty za zany ohatrany te anetana olona anetana vahoaka hoe minona raha ny lalana izorany no to 3 may tsika tsy manakorotana fa kosa tondra sarom-bilany apopoka sifflet tondra banderole za aloha le misy manetana hoe amekana saina fotsy mananganina reo saina fotsy fony amby menamena fa raha efapolo ny 40-20 ny ataonareo abeany saina fotsinareo zay manetana am'izany miatoko 80 sur 40 sota betaka ry zalahy mafinaritsy nareo daoary enjakenja zany fanehoakevitra zany tena zany fahitany raha olo-pirenena azy amin'ny fo ny olona zany zao no ary zay tena io fo io zany na izy io rehefa tena tonga nale mafana be de fo rano mafana de zay fa io zay no tonga le hoe alao alan'andrina to zay alam-bahoaka satria ny vahoaka de rehefa mitambatra de zay miaraba toka allo manao hoe miarabe salamo ary zareo raha lahitany eno rehefa amin'ny enona bekoa zany zavatra be nyteneniny teo avoa de tena marina fa ande matonga any radio nange alohan'ny atongavany fitondrasa de fa niteny izy tena de ho atao zao izy mataony mihitsy ataony le izy tika zany efa napita efa nomeny sommation mihitsy tika hoe ho ataoko zay tena ataoko tamatiny fotoana ohatra tsy avelona anao tena akoatran'ny zay olona miaraka amiko nareo fa zay miaraka amiko any no azo manao meny ankarana ray mampoly io karaha vao misy gasy mba miseso mitsingadiny de zany tena aminareo fa karaiky ianao nanomboka de amivady le kely nanomboka tany fitondrany Tirana raha ohatra ianao mitondra 5 000 mahazo vary 10 kilao ina 1 kilao menaka 1 litra miakatra indray no bakany fitondrana-tiraka raha mitondra ray alina ianao mahazo vary 10 kilao menaka 1 litra hena 1 kilao miakatra amin'izay anao taty amin'ny Zatelbera mitondra 10 000 ray alina ianao tsy io an'izay menaka 1 litra vary 10 kilao tena ohatra zay rehefa ty amin'ny andravany mana anao na verity an'izay fa tonga ty amin'ny andalana mitondra ray mitondra anao 1 million fa zay anao vao mety azo an'le vary 10 kilao le menaka 1 litra le vary le tena de tena hoanina zany hoe am'izao zany fa tonga de bobo tika partery zany tika am'izao volamain tika am'izao fa tsy misy zavatra mandosy io volamain nizaniza miseho milaika iteny io mandehana anao hoe zany zany mahatonga ny be ny tanàna tika teo hoe tokony iteny izy fa izy ny lany fa miteneny ianao fa tonga de fa voasampy ianao any arivo mamo anao napetraka eo zala ny famarinana zany tsy misy tsony eto amintsika manaova ny marina de ho samborany zalahy ianao fa aza manao marina nge fa tonga aloha de mahazo ny lalana fitilo ale anao rehefa tsy manao ny famarinana am'izao de fitondrana misy aty zao de ny famarinana very fa ny tsy famarinana no manjaka makafitraka zalahy ndao ary mamperitreritra daholo ale izy mbola misy any fininatso tonga de avatra ny de hoaisitsika aloha am'izao amin'ny 7 sy 7 zao miaraba allo tompo radio miaraba manaba reo toko amy resaka miverina kely am'le saina de saina tsy malagasy mantsy mbola fotsiny mitsangana mihitsy zao fa mody mitobanana fotsiny an'le mena sy maitso karaha ny saina tsika misy koa tokony iova koa zany tena marina fa lasa ohatrany hoe le saina fotsiny no atsangana de mody mitobanana fa zay mampatonga tsika dro raha ny teto manokana fandiniana hafa mihitsy indray zany ianao zany za regny nisy fotoana hoe sao de mba tokony hovaina ary le ty hoe Madagasikara ty fa tsy atao hoe Madagasikara fa lasa ohatrany sao de mba tsy efa nisy aloha manko hoe tena Saint Laurent eny anaran'ny Madagasikara io taloha de misy Madagasikara le izy rehefa avy eo rehefa misy firenena vitsivitsy efa niova anarana ohatra zany Burkina Faso ankehitriny ingy tsy zany ny anarana izy io taloha hafa mihitsy ny anarana sao de ho anarana mba mety hoe gasigasy tsara hoe tena tsy mba dinidiny io any izy fa sao de mba hanova sasa ohatra zany inge hoe ny anarana ankizy kely ny anaran'ny zaza ho ny arakaraka iny no toetoetrany ataovitovy piso inge io makataka lava tsy ako zany rano lava ozy miaraba salame ataovy badody eo inge ny le anarana hovaina ngery madaviry brito efa avoaka any anaty tambazotra any hoe ahoana indray
bata gogo. Atao am'le tsaratsara ka. Rehefa ohatra migogogogo daholo ny zavatra iainantsika am'izao. Tsy hainao koa zany. Vary, menaka, saribô. Hitako moa zany de zavatra mba mandeha am'zelona. Fa tena marina mihitsy ny tenen'le raim-pianakaviana teo hoe tondra 1 million ianao vao mety azo ny zavatra azo ny 5,000 alina teo aloha. Za re ny mpianakaviana mikirakira ny vola teo tokantrano matapan'izany. Fa tsisy zavatra mora zany intsony amin'izao. Mampaherindre ny mpianakaviana ihany aloha ny tenako amin'le de ferinaina fa efa asatsika le izy de courage daholo ry vehivavy rehetra. Maherizy. Tsy nareorerio. Tena ny sasany sola alohan'ny fotoana. Sala mandehan'ny tena efa zany tera ty fampitavana hoe any amin'ny izany goûter androany de any amin'ny izany goûter aby. Miarahaba tokoa. Manao salame. Azafady resaka mba misy resaka mba resaka kely sanao hoe tsy akady fotsy aminay. Kady fotsy eto Antananarivo zany. Kady fotsy 3e arrondissement. Tena ahoana letika be ianao a tena ahoana mbola ao izy ry tany mbola ao fa tsy tavavoaka le feo miarahaba tena de lasa tany le izy tsisy antsony afaka mamerina miantso ianao fandripalemana ve zany sa resaka rano sa resaka jiro sa resaka ino mbola afaka miverina fa mbola manana fotoana afaka hiverenana raha ohatra ka kady fotsy teo a mahalinana miarahaba tsika rehetra atao top radio miarahaba miakatra tamin'ny novambra mandray desambra tsy misy taray milanja toko fitake zany zao indray izy milaza tambe asatra mapolisanjato fa ny olona mitolona tamy 47 mba naisary tena le olona raha tao hoe mitolona tamy 47 le olona 20 taona 5 taona izy zany zao taona ohatra zany fisy malagasy mba ratan'izany sary zany tena ohatrany fandrakaragina sy kaiky tony fandratsana sa ino za zavatra zany tena manahelo zay am'zany raha soratoboko ny vola fisotrondronao tsy miankana zao zany isan'le hoe hoan'ireo 20 taona de le hoan nisy fanapa-kevitra n'iny a nataony miakarina ny an'ireo 20 taona no miakatra any amin'ny fisotrondronao de izy zany zao milaza an'izany hoe mbola tsy misitraka an'izany zay de io koa any fanapa-kevitra filakevitra ministra tamin'ny omaly ny hoe hoakarina 10% le karazana pécule zany zay hoan'ireo mpiatatra anainy a tamin'ny 47 a de am'ty 2025 ity zany 47 isa telo vola io ataony kajikajy nitara hoe 47 de 2025 efa vala amin'ny 70 taona de raha zay tenena zay raha namany zay ray aman-dreny zay a hoe raha 20 taona izy no nitolona tam'izany zany indrindra mpitolona zany 20 tam'izany de valo amin'ny 9 taona de tena mbola mitolona matsotrosy zao zany hoe manananika ny telopolona eo amin'ny 20 taona io zany zany eo ny valo amin'ny 100 taona ano zany ke manao mena 100 efa vitsikefa tsisy raha isana mama zao tam'izany de efa mbola le trotrona miafina any anaty ala de tantarany ray aman-dreniny fotsiny rehefa lehibe nareo nge de efa tapena mihitsy mivava le mitomanimany anaty ala fa mandalo ny Sénégal tam'izany fotoana zany ary dada mbola ao anatin'le 10 taona tam'izany mbola oy daloha raisiny ianao miaraba tompoko manao ane raha ianao somary miala kely radio natao ambanimbany zay valaditra mbola tsy foniny manao ahoana tika matantely an'izany inona zany le fangarina somamokatra io tsy mba hitovy azy io zay io le resaka maly io le resaka maly io sotra aloha mitondra zay resaka zay aloha efa ndresantsika ihany zay maly tetrasy io fongarina
ny zavatra efa matory any zany matory le tsy hoe matory tsy fotsony ny tena fongarina ny zavatra déterré izy raha miteny vazaha ohatran'ireny le hoe déminage zany hoe tamin'ny andron'ny ady lehibe de misy an'ireny minina anty personnel le mbola tsy mipoka reny de asorina satria miteraka loza mbola any amin'ny faritra maro izy zany de fongarina zany izy de ohatran'izany koa le hoe manao aniritra de ampidirina pasina de fongarina koa le izy raha ohatra ka tia mirazana zao zany hoe aniritra de ampidirina pasan-drazana de fongarina le izy fa mifongorina ny mifanohitra amin'izay mihitsy tena le ohatra ny aidratsy zao fongoriny aidratsy zay lo izy fongarina akady fotsy ty mbola kely sisy anao de mbola miaraba manahoana eny tompo io ie hitanao mety amin'ny akady fotsy hoany zao somary tsy de milama kely satria le président lehibe fokotanina ity ohatran'ny tena manao apivoary angamba tsy tena filazaka anazy inona indray fisehoany satria am'izao zao ny foana manko ny vavahadana rehetra tety alainy ny vavahady de lafa tsy mety daholo zany nefa le insécurité amin'ny alina tena mampalahelo be alainy ny mosy zao gadana vavahady de lafa tsy mety banako zy io vavahady io de mibanany de tamin'ny alina amizay zany tonga teo amizay de mbola nanao ohatrzay koa de indrisy ny zavatra misy nefany le olona rehetra ty amin'ny fonetiny fokotan zany amizao mitoriny any amin'ny convoitieny any amin'ny troisième any amin'ny district daholo le presque manodididina eto amizao le am'teny zao manao provocation be sotra zany hoe tsisy mahala anazy izy sady miaraka amiteniteny foana de misy video nalainay moa zany le izy fa ohatrany sao de mba afaka misy mahiny any teny tokony andraikitra mankasika an'izany zavatra fa mampalahelo le zavatra misy ie efa tafiditra ny zavatra resahanao zao ko izy ary mianao atsika ingy am'izao fotoana zao fa de fa zay zany ny zavatra misy akady fotsy satria moa zany reny mety le misy an'le couloir any amin'ny 67 misy ohatran'izany any ambopo koa misy an'izany le hoe misy même couloir zany de famana hoe mba amin'ny lafiny hoe mba amin'ny fotoatra zao misy vavahady efa manana lakile zay tarany zany no afaka mamoa le vavahady zay tsiponina ao anatiny hoe faritra le secteur misy an'le couloir iny de tsy tafiditra ao mihitsy de mety hoe misy interprétation hafa ve le filazana izy hoe lasa ohatrany hoe lalam-bahoaka nefa ny lasa mivadika privé ve ny mahatonga le fanakanany hoe asorina gadana sy hitantsika eo fivoarana zany satria ny olona mba mandray fipetraka koa ingy amin'ny lafiny hoe tsy fandripalemana satria efa tena manjeky ary zay nge tena olana be ao anatin'ity resaka le hoe fanabeazana resahana sy hoe tena misy tsy te andeha any amin'izany tsony fa hoe ohatra ny vola malaky ty resaka insécurité ty tena mialatsiny be ao anatin'le izy fa ohatra ny tady vadika ao amin'izany nge le fandehandrarano dalo raisiny antsorifa efa mamaraparany tsika io satria efa minitra visy sisa de ifarana ny fandarana miaraka tompoko mamerimberina ony manatanjaka isan'andro manomboka anatinay mpatonga ny zoma marary ny ando marary ny kibo raha vo tsy meno anareo ry zalanamana am'izao de mba sambany andro any vo maniditra de mba natety mpiavo ohatrany sotokely fa ny tiako tenenina nisy ny resaka fanjanahana teo 770 sy arivo rariny zany raha miverina am'izao satria vazafy ranotsay ny tondra ny firenena malagasy vazafy ranotsay izany nanjanaka vazafy ranotsay manjanaka potika ny firenena satria vazafy ranotsay zany netsy tokony Madagasikara zany mpanjanaka zany inona ndrara iny amin'ny Madagasikara na ho potika ny lalana manerana ny tanàna potika ny maloto eran'ny tanàna tsy fandripalemana eran'ny tanàna tena mampalahelo tena mampalahelo fa Andriamanitra tsy andron'ireo mpitondro reo ho andrasanay 5 azo pasoana bomby rangany lalana fa zao azo ipina trondro manaraka andray mbola afaka mandray antsoray farantsika raha ohatra mbola misy tafiditra eo satria efa ty io ary ndoza tsisy miaraba tampoka ianao efa tonga ihany keo atao amin'ny ray lasa ihany keo ianao ary tena lasa tampoka daholo nareo mbola misy ampapitona farany ty afaka omenanao raha ohatra ka raha zany de anaotraka mandram-piona zay mbola misy raisina inazy farany tsy manenina ary miaraba tompoko
azakalazaina angany anarako za nge tsy de mila zay fakalazana be zay mihitsy fa alors nga tonga de ahoana ny antso manaraka tamadika ty fitena fantatra efa te aneo hevitra ianao andao sa tsisy ary miaraba tompoka verina kely ay eno a le aéroplane io zao fa ravaravana io hita masika iko sa eto ampitandefanety mipetraka bandremo so lazainy olona pitsikilo tsy mitsikilako niombo andrasako raha manairanako eny ary fa za zany mambolimboly eto fa ndeha hivarotra mandravamory eny avato eny zao elo nakasitaka tandremo zany fa zao de bediny raha lapintsy be ny tanàna eo izy ary efa sahirana be mihitsy manamboatra an'ireo zavatra maro fotodrafitrasa kokoa anareo ihany hivato rehetrarehetra ny mahereza fa nareo ny vavadin'ny Madagasikara tsy hony fa tena zay mihitsy le izy ahoana ny farana aloha zany ny varezantsika ny antso angamba satria fampakany kony amin'ny sivy mbola misy ny rapitso ina zavatra miandro ny rapitso zoma dia hiakatra fitsarana ambony reo syndicaliste rola de ny mpitarika ny randrara syndical Barson Rakotomanga sy mpitarika ny CCS professeur Samy Grégoire zany raha velony ireny de ho hitatsika eo ny fandehan'ny raharaha satria hoe mety ho fagagana raha tsy nandeha koa samy procès zany mifanohy am'le zavatra nanomboantsika ny fandarana tamin'ity androany fanakombona mbava manaraphoe me raha hoe tsy nandeha zany procès zany de mety ho gaga ihany fa tsy gaga mihitsy tsika raha mandeha zany fitsarany zany am'izao fotoana zao fa de hitatsika eo zany loha ny fivoarany raharaha manodidina ty raharaham-pitsarana zay andeha Rapitso Zoma ity nizareo teo anaty voninkazo sa ohatrany napafantatra ry tokony fahalamanana hoe mikatona ny eto Analamanga Rapitso eo anivon'ny Jirama ihany koa am'izao fotoana zao manambana itokona noho ny hoe fitantanana sy de mazava ataon'ny Rony Wes ka tsika rehefa fanamarina hoe efa ohatrany ankina be zany le tale jenerala tsy volana vitsy zany tsy hoe talia anankitelo sy ny tsy vesina rafitra mazava sy ny sisa sy ny sisa ka izy moa rehefa nandefany le drafty mpanarena Jirama na aroso ao anivon'ny fanjakana de hoe nahazo fankatoavana ve le sa tsy efa nisy an'izany daholo tao anatin'ny aloavana tao anatin'ny zy rehetrarehetra ty de Rapitso no ametrahana ny samboadin'ireo be ny tanàna commune 9 Avaradrano tanterahana etsy amikanja maitso alasora événement zany ho an'ny Rapitso fa tsika de manakolazaina koa amin'ny lafiny zavatra hafa ho an'ny andron'ny Rapitso de mamanao fotoana indray mandrapitafa sady mifarana amin'ny volana ke Rapitso zay le izy mandoa farany volana aloha farany volana mahafinaritra aloha zany raha hoan'ny anio mirary makasitraka nareo akaiky eo ihany nefa mody tsy mahita le gasy mahantra mangataka mipitrapitra nareo akaiky eo ihany nefa mody tsy mandre ny naina mpandeferiny anareo mipetabe